soaniza ny tena tadiavin'ny mpitondra amin'izao raha marina ny vaovao navoaka ny Africa Intelligence fanoroahany filoham-pirenena ny Rajoelina tsy hanao ny tetika sasahofika intsony ny vondrona Eiffage ho ny mpandrindra nasionaly ny antoko HVM Arivo Rakotovao androany izay nilaza fa mety mieritreritra izao fitondran'izao fa nahazo volabe tamin'ny tetikasio ny mpitondra teo aloha ka anton'izao fanapahan-kevitra izao nanamafy ihany koa izy Serge Zafimahova fa te haka tombotsoa manokana ho azy na komision amin'ny tetika sasahofika ny fitondrana amin'izao ka antony hanaovana anso-tolobidy vaovao enitaona taoriany ny fifanaovatsony ny fifanaraha-piara-miasa teo amin'ny fitondrany filoha teo aloha Ery Rajaonarimampianina sy ny orinasa Saneo izay hanana ny vondrona Eiffage Petrabola. Efa nahazona fankatoavana avy amin'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena ny fametrahana ny gouvernement d'entente nationale intermédiaire pour les élections na ny génie fa ny fandresendahatra ny filoham-pirenena am-perinasa sisa nodingana mbola atao amin'izao hoy Parena Auguste izay nanambara fa isan'ireo namolavola ny génie niaraka tamin'ny manam-pahaizana sy mpikambana ao anatin'ny firaisamonim-pirenena veto Madagasikara sy any ivelany tsy misy idiran'ny fametrahana tetezamita hoy izy ny fampianana ny génie satria tsy misy ny fektiana ny filoham-pirenena sy ireo antenimera voafitim-bahoaka fa gouvernemanta teknisianina kosa no apetraka anomana ny fividianana sy anintsy ny rafitra rehetra mahakasika ny fividianana na ny système électoral. Lehilahy miisa telo no naratra mafy vokatry ny vony sy ny ratra nataona miaramila miisa enina teny Avaradou ny aliny alarobia 17 May lasa teo izay nambaran'ireo niaramboina sy ny mponina teny Avaradou fa efa nanakorontana tamin'ny toeram-pivarotana iray aloha ireo miaramila ireo avy eo nifindra ny kiasany akavola tamin'ny fivarotana charbon saingy tsy nahazo no nifanehitra tamin'ireo lehilahy teny amin'ny manodidina raha ny fitantaran'ireo niaramboina nosamborina ho malelaka misy ireo miaramila ireo ary miatrika fanadihadiana eny fiadanana amin'ny sampana misahana ny elokabevava avy amin'ny zandarmaria am-pirenena no sady nahato tsy ho miaramila intsony saingy nambaran'ny fianakaviany iray amin'ireo miaramila ireo kosa fa resaka fanendahana miaramila iray teny antoerana no nitarika ny famonoana n'ireo lehilahy ireo izay ambaran'ireo fianakaviana sy ny iray amin'ireo miaramila ireo fampanendaka hoy ny fianakavian'izy ireo androany. Ny antsipriam-baovao avy hatrany ary te haka ny tombotsoa manokana ho azy na komision amin'ny tetikasa sahofika ny fitondrana amin'izao satria mieritreritra izy ireo fa efa nandray komision ny mpitondra teo aloha izay nanao soniny ny fifanaraha-piara-miasa tamin'ny orinasa Saneo tamin'ny taona 2014 ho ny mpandalina raharam-pirenena Serge Zafimahova androany ka izay hoy izy no antony namerenana ny fifanaraha-piara-miasa indray mandeha tamin'ny taona 2014 ary izao ny afara tamin'ny fandroana ny groupe Eiffage manana petrabola betsaka indrindra ao anatin'ny orinasa Saneo izao araka ny lahatsoratra navoaka ny gazety Africa Intelligence tsy maintsy ametraka fitoriana amin'izao tsy fanajana ny fifanarahana izao anefa ny orinasa Eiffage ary tsy maintsy ahazo rariny ho hiatrany Serge Zafimahova nanao ny fanadihadiana Itoto Rabefaritra sy Andra Besotra. Iroso amin'ny famoahana anso-tolobidy vaovao hanao famokarana sy fananganana barazy ahosahofika ny fitondram-panjakana malagasy raha ny lahatsoratra navoaka ny gazety vahiny Africa Intelligence tamin'ny farany taona 2024 mantsy no niesoriny ny fanjakana malagasy tsy hanao ny famokarana ahosahofika ny groupe frantsay Eiffage izay manana petrabola be indrindra ao anatin'ny orinasa Saneo na ny nouvelle énergie hydroélectrique de Onive izay misahana ny tetikasa. Ny tetikasa sahofika moa dia fananganana ivitoeram-pamokarana herinaratra izay iainga amin'ny fampiasana ny rian-dranony Onive ao Antsirabe. Raha tsy ivina nefa dia efa tamin'ny taona 2014 no nisy ny anso-tolobidy nataon'ny fitondran'ny filoha teo aloha Ery Rajaonarimampianina tamin'ny tetikasa sahofika ary ny taona 2014 no efa vita soniny ny fifanaraha-piara-miasa teo amin'ny fanjakana malagasy ny orinasa Saneo izay hanana ny orinasa Eiffage Petrabola. Efa tokony fitokanana ny barazy ahosahofika no natao amin'izao raha nitoy araka ny tokony ho izy ny fanatanterahana ny tetikasa ho ny mpandala raharam-pirenena Serge Zafimahova androany. Sahofika izay rahana miaraka amin'ny groupe Eiffage eo amin'ny raha le 200 mégawatt dia eo amin'ny 550 millions de dollars ny resaka fa
le saofika io afaka ampiakarina 300 mégawatt dia raha 300 mégawatt izy a dia 825 millions de dollars eo évaluation zay a tamin'ny 7 ary io zany efa tamin'izay fotoan'izay efa nisy appel d'offre dia zay zany mivalin'ny appel d'offre efage zany nahazo an'le izy miaraka amin'ireo miaradia aminy tiako resahana zany nisy zavatra maro zany efa nilamina tamin'ny 7 efa appel d'offre efa mazava io zany rehetrarehetra zany a tokony efa mandeha zany tsika inauguration zao. Ny fiakaran'ny saran'ny fanamboarana ny barazy no antony nanesorany fanjakana malagasy ny orinasa frantsay Eiffage ao anatin'ny tetikasa saofika raha nambarany gazety Africain Intelligence. Ny famerenan'ny fanjakana malagasy ny fifanaraha-piaramiasa tamin'ity orinasa ity anefa no antony nampiakatra ny saran'ny tetikasa hoy Serge Zafmaovo. Raha tsy hevina tokoa mantsy dia namerina ny fifanovatsiny ny tetikasa saofika niaraka tamin'ny orinasa Neo ny fitondram-panjakana malagasy ny 12 novambra 2024. Niova zany ny tompony saofika anipotiny zany dia nampiakarina zareo le prix kilowattheure cents tsy haiko ohatrinona tsara fa toka niakatra le izy dia mifanjakana gasy zany tsy manaiky fa le olana iny ka enao ny lalovinao le izy raha nalefanao ny hatramin'izay dia tsy nisy an'izany reo négociation zany zay ny le olany ary enao rehefa manokatra reo négociation mazava ho azy izy ny olona hoe ampiakaro ary ny vidiny. Ny tena marina mantsy dia tehaka tombontsoa manokana ho azy na commission ny mpitondra amin'izao ho ihany Serge Zafmaovo. Mahatonga ny olona mampiakatra anie mety andoavana an'le rétrocommission potentiellement averiko tsara satria sao dia lazaina indray fa hoe sandray nilaza fa hoe manao commission zala potentiellement zany misy rétrocommission zany affaire zany matoa ny olona mampiakatra ny vidina jiro satria anaovany an'le ristourne am'le rétrocommission veut dire corruption. Manay mantsy izao fitondrana izao fa mety nahazo commission manokana ny mpitondra teo aloha izay nanao ny fifanarahana tamin'ny 7 ho ihany Serge Zafmaovo. Ny tena marina zany ny ambadika izy io dia remetiavan zareo en cause négociation satria lazainy zareo fa hoe misy possibilité ony hoe naka commission ny fitondrana tamin'izany fotoana zany fitondrana zany tamin'ny 7 zany io resahany io fa le izy eny misy eny natao hoe continuité de l'état marché efa attribué ny saofika ahoana moa ndreo metiavanao en cause. Ny azo antoka nefa dia tsy maintsy ametraka fitoriana amin'izao tsy fanajana ny fifanarahana izao ny orinasa Eiffage ary tsy maintsy ahazo rariny hoy Serge Zafmaovo. Io ny arak'le niteneniko tao hoe raha tsy diso rehefa ndray évaluena manko le marché miodikodiny eo amin'ny 700 millions de dollars io marché saofika io dia tsika ave mieritreritra fa hipetrapotsiny le olona toute façon tsika ho resy rehefa miditra eo any amin'ny tribunal international satria ny arbitrage na opération ohatran'io tribunal international. Ankoatra ny tetikasa saofika dia tsy niotohizana izao fitondrana izao ihany koa ny fananganana ny barazy famokarana ao Volobe izay tokony hamokatra herinaratra 100 mégawatt izay mitetina 500 tapitrisa dolara izay nosahany ny Colas sy ny Jovena ny fanamboarana azy raha ny lahatsoratra navoaka ny Africain Intelligence hatrany. Mbola tsy nitohizana izao fitondrana izao ihany koa hoy ny Africain Intelligence ny famokarana ao Tetezambato izay tokony hamokatra herinaratra 700 mégawatt izay mitetina 700 tapitrisa dolara tokony nataon'ny Sogeas, ny Satom ary ny Segelec. Tetikasa efa vita fifanarahana sy vita famatsimbola ihany koa ny ao Ambodroka any Betsiboka izay tokony hamokatra herinaratra 20 mégawatt mitetina 110 tapitrisa dolara avy amin'ny Exim Bank Chine ary ny famokarana ao Ranomafana izay miainga avy amin'ny renirano Cuba izay tokony hamokatra 20 mégawatt izay namatsiny ny Banky Sinovola ihany koa hatramin'ny 300 tapitrisa dolara.
fa mbola eo amin'izay vaovao izay hatrany mieritreritra ny fitondrana amin'izao fa efa nanome vola ny mpitondra teo aloha ny vondrona Eiffage izay nahazo ny tsena mari-panjakana tamin'ny tetikasa Saofika ka antony nampikatso ny tetikasa nandritra ny efataona ho ny mpandrindra nasionaly ny antoko HVM Rivo Rakotovao androany efa tafapetraka tamin'ny fitondran'ny filoha teo aloha Ery Rajonaly Mampianina mantsy ny tetiandro mazava anaovana ny tetikasa Saofika hoy Rivo Rakotovao ka mampiseho zao zava-misy zao fa manahirana ny fitondram-panjakana amin'izao ny zava-bitany hafa tsy tokony ho gaga intsony araka izany isika raha tsy misy mpampiasa vola lehibe ho avy intsony eto Madagasikara raha izao toetra sehony mpitondra amin'ny mpampiasa vola izao ho iatrany Rivo Rakotovao mendrika Razafindratsima sy Andra Bisotra. Mipetraka ny fanontaniana hoe ho tombotsoan'iza no tadiaviny izao fitondrana izao ao anatin'ny fanatanterahana ny tetikasa Saofika izay ezaka nataony fitondrana ny filoha teo aloha Ery Rajonaly Mampianina amahana ny olany angofo sy ny herinaratra eto Madagasikara ho ny mpandrina nasionaly ny antoko HVM Rivo Rakotovao androany efa tonga teto Madagasikara aza hoy izy ny solotena ny vondrona Eiffage izay manana petrabola betsaka indrindra ao anatin'ny orinasa Neo nahazo tsena ny tetikasa Saofika io mba hanaramaso ny fizotra ny asa ho an'ity ivitoerana famokarana herinaratra lehibe ity. Efa tamin'ny taona 1974 reny no efa ny fampirarana nanaraka an'izay tokony arahana zany na appel à manifestation d'intérêt zany ny appel d'offre samihafa. Tamin'ny taona 2014 tany amin'ny volana novambra dia tonga teto Madagasikara ny irak'ireo orinasa nahazo an'ilay anao an'ilay asa zany dia nanontany nanao ny filoha par intérim tamin'izany hoe manahoana président fitohizan'ny asa satria efa be dape ny zavatra nataonay sy mipetraka ihany koa ny calendrier rehetrarehetra mba tena zay ny lehibe indrindra mba hahafahantsika miala amin'izao fahoritsika izao amin'io resaka angovo io reny zany zao dia mampiseho raha marina le vaovao miseho dia mampiseho ny toetsainy indray mandeha indray ty fitondram-panjakana ity hoe rehefa manapa-kevitra re izy ho tombotsoan'iza. Mampieritreritra araka izany raha marina ny feo mandeha fa manany amin'ny volabe no raisin'ny mpitondra teo aloha ny fitondrana amin'izao ka tonga amin'ny fanokafana antso tolobidy vaovao indray ho an'ity tetikasa Saofika ity hoy Rivo Rakotovao. Mieritreritra izy fa name volanay reo olondrao ka mila hojerena fa sao dia tsy mahazo ny anjara ny fitondrana amin'izao fotoana izao zany ny resaka mandehandeny ambadika any ny teny rafoy mananeratra satria manontany tena ihany ianao hoe hitina kay ny antony mandrito ny efataona mahery no tsy mihetsika intsony lay asa zay fa mifanekena. Afaka ny ady varotra tsara tamin'ny vondrona Eiffage ny amin'izay andininy tokony novaina tao anatin'ny fifanarahana nefa ny fitondram-panjakana hoy Rivo Rakotovao. Misy zavatra azo jerevana ao misy clause maromaro ao satria mety tsy mitovy tsony ny zava-misy tamin'ny nanaovana azy tamin'ny 19 na 17 sy ny taty amin'ny 13 azonao itikevitra ane zany azonao idimbarotra zany satria mety mizatra miova ny contexte économique na eto toerana na ny velany reo olon'ireo koa mety afaka iresaka an'izany fa tsy zany akory ny anapahanao amerenanao hatramin'ny voalohany fa zay moa ny fomba fitondran'le olona aminy ny firenena dia anazy. Mampiayama nomboka izao ny fiantsonan'ireo mpampiasa vola vahiny ho avy eto Madagasikara raha izao fihetsika seho ny fitondram-panjakana izao ho ihany Rivo Rakotovao. Tsy tokony ho gaga araka izany isika raha tsisy mpampiasa vola lehibe ho tonga intsony eto Madagasikara hono nambarany. Zany anie tsy vitavita foana olo efa nanderan'izao tontolo izao izy nijery ny fomba hitondrana ny petrabola sy ny samihafa amin'izany zay ary tonga eto koa izy hitady vola ihany koa izy zay mampahorinasa azy isika koa mijery tombotsoantsika ka raha fomba ohatr'izany no ataontsika dia tsy misy intsony mihitsy reo orinasa lehibe wakati amintsika reny zany zao dia tena singa miiba be mihitsy sy ny alina tena maizina mihitsy ho an'ny firenentsika ho an'ny fiantsonan'ireo ataoko hoe olona hiara-nantoka amintsika amin'ny fampandrosoana ny firenena ity satria tsy misy intsony zany ny stabilité ahafahana heritreritra lavidavitra fa rehefa manahirana ny fitondram-panjakana eo anao dia manao midity mipesandra izy. Nanamafy moa Rivo Rakotovao fa mbola lavitra ezaka ny fanatanterahana ny tetikasa ity ary efa nanaova ny mpitondra teo aloha ezaka ho an'ny nanohizana ny tetikasa hatrany fony izy ireo teo amin'ny fitondrana.
nisy ny fifanarahana teo amin'ny lafiny service na ny antsoina hoe accord au niveau des services ao anatin'ny fandaharana sa facilité élargie de crédit na FEC teo amin'ny fanjakana malagasy ireo iraky ny tahirim-bola iraisam-pireneny izay nanatanteraka iraka teto Madagasikara nanomboka ny 2 Mey hatramin'ny 12 Mey lasa teo raha ny fampitam-baovao navoaka ny FMI androany 7 Mey tokony hamoaka vola fanampiana mitetina 420 faingo 470 tapitrisa DTS na 230 tapitrisa dolara ho an'ny Madagasikara ny FMI raha ankatoavy ny filakevim-pitatana ny tahirim-bola iraisam-pireneny ireo fifanarahana ireo hoy ny fampitam-baovao amin'ny volana avizao moa no andinika an'ity dossier any Madagasikara ity ny tahirim-bola iraisam-pirenena Antsiprianiary. Tsy nahafa-po ny ezaka na ny performance nataon'ny fitondram-panjakana malagasy teo amin'ny lafiny ara-toekarena satria 3 tamin'ireo tanjona ara-toekarena na objectif macroéconomique miisa 5 napetraka ny tahirim-bola iraisam-pirenena ihany no tratran'ny Madagasikara tamin'ny enim-bolana faharoa tamin'ny taona 2022 raha ny fampitam-baovao navoaka ny FMI androany 7 Mey 2022. Fepetra maromaro araka izany mbola takiny tahirim-bola iraisam-pirenena amin'ny Madagasikara. Taoriny fanaraha-maso na 4e revue mikasika ny fandaharana asa facilité élargie de crédit na FEC nataony iraky ny FMI teto Madagasikara ny 2 Mey hatramin'ny 12 Mey 2022 lasa teo. Takiny FMI amin'izany ny fanatsarana ny fangaraharaana sy ny fanatsarana ny fitantanana ara-bola na ny transparence et gouvernance budgétaire. Tokony amafisy ny fitondram-panjakana ihany koa ny fiahina ara-tsosialy ny mponina amin'ny alalan'ny tetikasa ratonaina ho an'ny fianakaviana sahirana na ny filet de sécurité sociale ary ny fanatsarana ny politika ara-bola na ny politique monétaire. Ahatrarana ireo tanjona ireo dia takiny FMI amin'ny gouvernemanta malagasy ny ijerena ny fanapahan-kevitra mikasika ny fametrahana aba amin'ny fanondranana renakibon'ny tany na ny taxe de sortie sur l'exportation de minéraux non renouvelables. Takiny FMI ihany koa ny fanarenana ny orinasa Jirama. Nisy moa ny fifanarahana teo amin'ny lafin'ny service na ny accord au niveau des services teo amin'ny fanjakana malagasy sy ireo iraky ny tahirim-bola iraisam-pirenena ao anatin'ny fandaharana asa facilité élargie de crédit na ny FEC. Mbola miankina amin'ny fankatoafan'ny filakevim-pitatana ny FMI amin'ny fifanarahana io amin'ny fivorian'izy ireo amin'ny volana Jona kosa no azahoan'ny Madagasikara ny vola fanampiny mitentina 470 tapitrisa DTS na 230 tapitrisa dolara avy amin'ny FMI raha ny fampitam-baovao navoaka ny FMI androany. Raha tsy ahivina dia nankatoafin'ny filakevim-pitantana ny tahirim-bola iraisam-pirenena ny 7 Mars 2022 ny fanomezana ny fampindramam-bola mitentina 270 faingo 4 tapitrisa dolara ao anatin'ny fandaharana asa facilité élargie de crédit na ny FEC. Ao anatin'ny 40 volana no anomezana io fanampiana ara-bola io ka tokony tsy njara intelo ny fanomezana ity fanampiana ity. Ny voalohany dia mitentina 7.4 tapitrisa dolara, mahatratra 5.0 faingo 7.70 tapitrisa dolara ny fanomezana faharoa ary amin'ny tapany fahatelo ny tokony anomezana tahirim-bola iraisam-pirenena 7.0 faingo 7 tapitrisa dolara. Niaona tamin'ny filoham-pirenena sy tamin'ny Prime Ministre, ny Ministra ny vola, ny Ministra ny angovo ary ny gouvernoura ny Banque Foibe moa ireo iraka avy amin'ny FMI nanatanteraka iraka teto Madagasikara nanomboka ny 2 Mey hatramin'ny 12 Mey lasa teo ireo. Vahiny fitandarana l'invité du jour anio zoma faha 7 ambin'ny folo ny volana May taona 2024 aoriny ny fampahalalam-baovao amin'ny 6 ora alina eto amin'ny Real TV Madagasikara. Andriamato Jean-Jacques Ratsetson mpahay toekarena filohan'ny FMI Malagasy na ny fahefa mividy no ilain'ny Malagasy. Iresaka makasika ny raramafana sy ny fividianana fa eo ihany koa ny toekarena sy ny fitantanam-bola mpanjakana. Anasananao ary naraka izany. Andriamato Jean-Jacques Ratsetson araka izany no vahin'ny Gasikara Fenso ao anatin'ny fandaharana l'invité du jour izay hoarahanao aorian'izao fampahalalam-baovao izao. Ho toizantsika kosa ny antsipriam-baovao
fanakorontanana saim-bahoaka sy familivolina ny saim-bahoaka na diversion ny fanaparitana ny taratasy izay voalaza fa fifanarahana politika eo amin'ireo filoha teo aloha ery rajonal mampianina sy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ho ny mpandrindra nasionaly ny antoko HVM Arivo Rakotovao androany mety hitarika fikorontanana eto amin'ny firenena ny fanaparitahana ny vaovao tsy marina tahaka ireny ho ihany koa ny sekretera jeneraly ny antoko tim Rina Randremasinoro izay mbola nanamafy fa tsy mila tetezamita ny antoko tiako Madagasikara nanatitra fitoriana teny amin'ny Diberao ny polisy pirenena misahana ny Elokanabaka Moandroany ny antoko tim sy ny mpisolo vava ary nilaza fa mianso fanadihadiana lalina ao anatin'ny tiraharaha fanaparitahana taratasy tsy marina ity mendrika Arazafindratsima sy Andrabezotra samy nandiso ny taratasy fifanarahana politika teo amin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy ny filoha teo aloha Ery Rajaonary Mampianina izay niparitaka androany teny amin'ny tambazotra tserasera ny antoko tim sy ny antoko HVM voalaza ny fifanarahana politika io fa vita soni tao anatin'ny fivoriana izay notarian'ny filohan'ny vondrona Panorama ny 13 Martsa 2022 lasa teo teny amin'ny Panorama Andrenarivo ny sata amin'ny feny tetezamita izay ho apetraka eto amin'ny firenena voalaza ao anatin'io taratasy io fa tetezamita tarian'ireo filoha teo aloha miisa roa ireo no apetraka tetezamita iantohana ny fitohizan-draraha mpanjakana sy ny fametrahana ny filaminana eto amin'ny firenena voarakitra ny taratasy ihany koa ny andravana ny voamera-pifidianana na ny CENI sy ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana na ny HCC mba ahafahana mametraka rafitra afaka hikarakara ny fifidianana ho avy idirana ao anatin'ny fifidianana sy ny fitsapakevy-bahoaka ho an'ny andrafetana ny lalam-pandrenany Repoblika Fahadimy ihany koa hitetezamita ho apetraka io raha ny voarakitra ny taratasy ihany Praiministra ny marimaritra iraisana no apetraka ao anatin'izany ary Praiministra lefitra miisa 3 izay misolitena ireo ankolafy 3 misy eto amin'ny firenena ary Ministra miisa 20 avy amin'ireo ankolafy politika rehetra misy eto Madagasikara tokony hitandrina ny fanoherana ka tsy anaiko zarazaraina amin'ny fanakorontanana sain'olona na diversion toy izao ho ny mpandrindra nasionaly ny antoko HVM Arivo Rakotovao fanakorontanana sain'olona reny ty moa fomba mampanao eto amin'ny firenentsika ny zay fanakorontanana ratsaina diversion zay niady atodika any amin'ny vondro mpanohatra hoe tandreo fa tady avy ny olona zarazaraina isika satria manomboka miaotra izy mijery ny fandehanjavatra izy de lasa mamily any amin'ny mampivakivaky atsika hoe misy anina fa raha mamaky an'izy any ianao de mameritreritra ihany hoe de ambany loatra iva loatra le izy de ireny ve mifanarahana isy ao anatina akoro politika amina ina ilazako azy filoha-pirenena teo aloha anankiroa raha nisy zany tsy misy mola izy mafisina mihitsy fa mba tompona raikitra ambony amin'ny HVM tsy misy an'izany mihitsy fa de nalabaraka an'le olona zay toko hoe ambany loatra fampielezana vaovao tsy marina mety hiteraka fikorontanana eto amin'ny firenena ny fanaparitahana io taratasy io ho ihany koa ny sekretera jeneraly ny antoko tim Marina Randremasinoro tsy misy an'izay fanaovana akôro politika zay ny rahana tamin'ny filoha Rajonary Mampianina sy ny filoha Marc Ravalomanana ary eto zay de mitaky mihitsy ny isina fanadihadiana lalina makasika ny taratasina voaka iny satria reny hiteraka korotana eto amin'ny firenentsika raha ny atoko tiako Madagasikara efa nametraka tsara mihitsy ny position mazavany hoe zahay tsy miditra ao anaty tetezamita ankoatra ny fampielezana vaovao tsy marina raisina ho fampiasana sony osika ihany koa ny fampielezana ireny taratasy izay misy ny soniandreo filoha teo aloha miisa roa ireo teny amin'ny tambazotra tserasera ireny ho ny mpisolo vavany antoko tim Maître Eloara Tefimahify Mijoro mahakasika ny lalàna amin'ny zavatra iny de tsara ny manamarika fa amin'ny filazan-dalàna azy moa zany misy atao hoe usurpation de signature fangalarana ny sonian'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ary nampiasana an'izany amina finalité politika na mety hoe tombontsoan'ny antoko politika na toy hoe groupena parti politika arovan'le olona na miaraka amin'le olona zay nanao an'le fanelezana le vaovao marina na ihany koa entina hanimbana ny président Marc Ravalomanana zay zavatra rehetrarehetra zay zany de ny tsara marina anatin'izay de ny hoe ny fanaovana zavatra tahaka ireny dia mitovy tsy misy hafa mihitsy amin'ny resaka faux et usage de faux nanatitra fitoriana teny amin'ny Ibrao ny polisy pirenena misahana ny Elokanabaka Moandroany ny antoko tim aminay reny tsy zavatra tokony avelavela andeha ho azy fotsiny ary zay natonga na hoe aloha makety mihitsy tsika mametraka fitoriana afantarana hoe iza marina ny tena ao ambadika reny zavatra reny ka eto zay de manao antso ho an'ny rehetra zay mety manambaovao makasika an'ireny
fanaparitahana vaovao tsy marina ireny mba hanantona ny cybercriminalité satria zareo koa dia manao antso amin'izay maro moa ny fitoriana efa natao teo amin'ny cybercriminalité nataon'ny atoko-tim amin'ny resaka fangalarana solia mety fanaratsiana amin'ny filora valamanana fa amin'ity ndray mitoraka ity kosa antenaina fa isy vokany ary zay tena anara-maso akaiky. Mialohan'ity fifanarahana politika sandoka niparitaka androan'ity moa dia efa andro maromaro izao no nisy nanaparitaka teny amin'ny tambazotra tserasera ny sata amin'ny feny antsoina hoe transition d'entente nationale izay tsy fantatra ny tena ao ambadika. Eo amin'izay vaovao politika izay hatrany tsy misy idiran'ny teteza mita ny fametrahana ny gouvernement d'entente nationale intermédiaire pour les élections hoy Parena Auguste izay nanambara fa isandroana molavola ny génie tsy misy ho izy ny fiktiana ny rafitra misy eto amin'ny firenena toy ny filoham-pirenena sy ny antenimiram-pirenena ary ny antenimiran-doolona. Gouvernemanta teknisiana kosa no apetraka hikarakara ny fividianana ao anatin'ny génie ka ny rafitra na ny système électoral mihitsy no avozina fa tsy ny lampividianana fotsiny ihany. Nambarany Parena Auguste moa fa tsy misy fandraisany amin'ny génie mihitsy ireo satany teteza mita mametraka ny CD sy ny CST izay misy manaparitaka amin'izao fotoana izao. Todora Befatra sy Andrabisotra. Efa tany amin'ny volana Desambra 2024 no nanomboka ny famolavolana ny gouvernement d'entente nationale intermédiaire pour les élections na ny génie hoy Parena Auguste izay laza fanjanona tany ivelany nandritra ny ray volana izy tamin'ny fandrafetan'io rafitra hikarakarana ny fifidianana io. Manampahaizana sy mpikambana ao anatin'ny firaisamonim-pirenena avy eto Madagasikara sy any ivelany hoy izy no niarany kandona molavolana io génie io. Zay dia anatin'io misy ny fikambanana atao hoe alliance. Ny alliance io dia ferana olo marobe na intellectuel na mpandrara na société civile aty Madagasikara sy any ivelany. Dia misy fiovorenan'io fotsiny zany ngana moa dia misy volany raiky zany mipetraka tagny misy manaraka ny fiovoriana tamio. Tsy misy idiran'ny fametrahana teteza mita ny fampiarana ny génie io hoy Parena Auguste. Tsy misy fiktiana ny rafitra misy eto amin'ny firenena ny fampiarana io tetim-panorona io fa misy ho izy ny vondron'olona amin'izao izay minimana paritaka ny satany teteza mita izay tsy misy fandraisana amin'ny génie. Si transition io. Ny transition koa fa tapitra ny mandany président ka mandra-pivisina président vaovao indray sy misy vidy eo zay misy transition dia esolona daholo ny institution rehetrarehetra dia esoloana institution fa tsy zany ny génie. Tsisy an'izany gnao mizanona daholo ny institution rehetrarehetra io na ny président de la république na ny sénat na ny assemblée na ny rehetrarehetra zany mizanona eo ihany fa izy ty moa na vadika ny zalahy ovany zalahy dia misy zany tenina zany sy zay misy ny zavatry ny conception nataonay zay sagnanognano raha fa tanotaniko ohatran'izany hoe andondray zara-place CST na CT io zavatra avagna aminao saiko na izy le mandefan'io. Tanjona kosa ny ametrahana teknisiana eo amin'ny fitantanana ny firenena mandritra ny fanomanana ny fifidianana hoy Parena Auguste. Tsy misy mahazo mirotsaka ho fidiana hoy izy ireo mpikambana ao anatiny gouvernement d'entente nationale intermédiaire pour les élections io. Ny génie zany no hikarakara ny élection ataosika hoe izy zany no manana hoe pouvoir be amin'igny fa ekenareo ny zavatra misy ankehitriny zao hoe io zavatra atao amin'ny intérieur na ary amin'ny ministère ny communication io mila jany zany asangana ny génie ho teknisiana daholo no mipetraka eo avy amin'ny société civile izy na avy ampandrara izy na avy aty ivelany na avy aty Madagasikara na avy any ivelany olo neutre zany gouvernement neutre natao ary zay tafiditra anatinao tsy mahazo milasaka élection sony izy. Ankoatra ny fanomanana ny fanovana ny lalàna amin'ny feny fifidianana dia ny fanovana ny rafitra mikirakira ny fifidianana mihitsy no novolavolaina ao anatin'io tetim-panorona génie io hoy Parena Auguste. Tokony tonga dia manana lisitra na solombavam-bahoaka 50 ihany koa ny kandida mirotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena raha ny voafaritra ao anatin'ny génie. Tsy code électoral sony no atao fa système électoral no ovana. Le système électoral dia misy le atao hoe démétropolisation izy asorona teto zany le organe mpikarakara an'io asorona eto amin'ny métropole ame capitale eto fa ho aparitaka any amin'ny faritany dia ohatran'izay koa ny système de ny requête raha misy disadisa zany ny HSC koa zany any koa zany misy le tribunal administratif isaky ny
faritra iny de efa madidy manapaka agny rehefa résultat vita agny de efa vita agny igny akambany fotsiny résultat eran'ny Madagasikara rehetrarehetra de misy koa le élection lié o izy lié famatro zany simultanément teo hoe député sy sénateur président miaraka ity tena lié enao raha ilasaka président de la république enao de tokony mana listana député BDB enao raha 50 député sika de tokony mana listana 50 koa enao efa nahazona fankatoavana avy amin'ny mpamatsy vola iraisampirenena ny génie hoy Imparaina Auguste ny fandresendahatra ny filohampirenena Amperinasa sisa hoy izy no dingana atao manaraka efa vita ny conception amina taratasy vita ihany koa ny firesagna amy mpamatsy vola amin'ny resasiko partenaire technique financier fa miakiny ihany kosa nefa io amin'ny président Amperinasa monsieur le président sary ihany anao manao an'io magnararaotra an'io ihany fa io ndraiky sisy fikitira aminao fa contraire fanaovasika amin'ny élection ilamigny mba milamigny élection ekeny rehetrarehetra rehefa avy eo io koa de mazaza fianarana koa fa nany mpamasy vola koa nge zany de mba hoe satria proposition avy amintsika gasy izy mba resy lahatra ihany amin'io resy lahatra ihany koa izy amin'io mety mampisokatra ny lalagna maromaro io fa mba eritrereto ihany fa asapidiriny zalahy am'le resaka korotagny de apiapiagna atao daholo ny rehetrarehetra de hoe izara seza ankoatra ny génie izay ambara ny tompokevitra aminy fa tsy tetezamita de misy ihany koa ny sata mametraka ny transition d'entente nationale na TEN izay misy manaparitaka eny amin'ny tambazotra tserasera amin'izao fa lasa alohan'ny fotoana loatra ny famirim-bahoaka etsero miaraka amin'ny fomba fanao amin'ny fampelezan-kevitra amin'izao mba ahazona ny fon'ny mpifidy amin'ny fividianana raha ny nambaran'ireo fivondronam-beny eveka eto Madagasikara omaly tao anatiny afatra izy ireo hatramin'ny esika ara-piaramonina sy ara-pivavahana avy no atao fitaovana amin'izany raha io afatra io hatrany atahorana hiteraka aty sy fisarahana araka izany ny esika taon'ireo mpanao politika sy ireo plasa kovidiana ho ihany ny eveka ka tokony anome ohatra tsara ny mpitondra sy ny tompon'andraikitra rehetra amin'ny fividianana ary ireo plasa kovidiana sy ny pombasy mba ahafahany vahoaka misafidy araka amin'ny feony fieritreretany fa tsy irona amin'izay be mpanaraka sy be mpisafidy fotsiny ihany arahantsika ny fitan'izay afatra izay tsy misy afaka misandoka ho kandida ny eglizy katolika na iza raha ny notsipiny fivondronam-beny eveka tao anatiny afatra namitainy izy ireo omaly ho an'ny fividianana izay hatrehana amin'ity taon'ity ny feony fieritreretana ihany no tokony baiko ny tsirairay fa tsy izay be mpanaraka na izay ahazona tombotsoa vetivety raha io afatra ny fivondronam-beny eveka eto Madagasikara io ny mpitondra sy ny tompon'andraikitra rehetra amin'ny fividianana ary ireo pilatsaka hovidiana sy ny pombasy no tokony anome ohatra voalohany amin'izany raha ny valin'ny afatra io ihany aoka nefa sika tsy ho alay-panahy tsy hifidy na sanatria taona ny hafa tsy hifidy noho ny toa tsy fahombiazan'ny fifidianana tany aloha tsy ho very ny ezaka taon'ny tsirairay sy aramanao fa anjara biriky amin'ny fitiavan-tanindrazana ny feon'ny fieritreretany ny tokony baiko ny tsirairay fa tsy zay be mpanaraka na zay azahoana tombotsoa vetivety mampatsahivina amin'ny trano fa tsy misy afaka misandoka ho kandidan'ny eglizy katolika ny miantoka ny fifidianana madio sy mahomby de ny fanajan'ny olon-rehetra ny lalàna sy ny fitsipika rehetra momba n'izany natao anome ohatra amin'izany ny mpitondra sy tompon'andraikitra rehetra amin'ny fifidianana toy izany koa ireo pilatsaka hofidiana sy ny pomba azy ary tena iankinanjavatra lehibe ny fahaizan'ny vahoaka manaja ny lalàna sy ny fitsipika rehetra momba ny fifidianana lasa loloatra ihany koa nefa ny fanatanterahana ny fampelezan-kevitra ho hiatrany filohan'ny fivondronam-beny eveka ao anatin'ny fotoana mialohan'ny fampelezan-kevitra pré-campagne isika izao lasa alohan'ny fotoana ny famorim-bahoaka etsero mba amin'ireo fomba fanao amin'ny fampelezan-kevitra hatramin'ny etsika ara-piarahamonina sy ara-pivavahana avy no atao fitaovana ahazona ny fon'ny mpifidy amin'ny fifidianana atahorana hiteraka ady sy fisarahana ny etsika ataon'ireo mpanao politika sy ny pilatsaka hofidiana notsipiny ireo eveka manokana ireo kandida irotsaka hovidiana mba ho olo marina sy endry ary tia tanindrazana tsy maintsy olona manana maizy azy ihany koa fa tsy voafatro ny politika ny antokony na ny tombotsoa ny fianakaviany na ny fatra ny eviny
olona mahay miaino ka vonina sy manana vinavina mazava anarina n'izao fantrana lalina mahazo ny vahoaka malagasy izao ary tsy anilika ndraikitra amin'ireo mpitondra teo alohany fotsiny tao anatin'ny afatry ny eveka io ihany no tena ilaina amin'ity fividianana ity. Olo-marina sy endry ary ty tanindrazana no ilain'ny Madagasikara. Zany hoe olona mpanara-dalàna sy sarotiny amin'ny lalàna, tsy mizaha tavan'olona, tsy maintsy olona manana ny maizy azy ihany koa, fa tsy voafatotro ny politika any antokony, na ny tompontsony ny fianakaviany, na ny faritra ny aviany. Ary ny tena ilaina ny ty fifidianana ity, dia olona mahay miaino ka vonina sy manana vinavina mazava anarina izao fahantrana lalina mahazo ny vahoaka malagasy izao. Tsy anilika andraikitra amin'ireo mpitondra teo alohany fotsiny. Olona misokatra amin'ny hafa koa no ilaina, ary afaka mampisokatra ny firenena amin'ny hafa, satria tsy miteraka afa-tsy fizarazarana ny fitiava-tanindrazana manilika ny hafa, araka ny fampatsiahivan'ny Papa François. Mbola nomarina izy ireo moa fa anatin'ny fahantrana lalina i Madagasikara amin'izao ka tokony samy andray andraiky ny tandrify azy ny rehetra. Mbola ao anatin'izay vaovao ny fifidianana izay hatrany efa nisy ny fifanantonana teo amin'ny senisy ny mpanantanteraka any senisy ireo mpamatsy vola na ireo mpiara-miombonantoka amin'ny famatsiam-bola ny fifidianana izay ho tanterahana eto amin'ny firenena raha ny nambarany filohan'ny seni androany. Ambara tsy ho ela raha nomariny ireo teti-bola ampiasaina amin'ny fifidianana ireo. Mbola mitohy ihany koa nefa ny fisoratana anarana ho an'ireo izay tsy tafiditra ao anatin'ny lisitry ny mpifidy izay tsy farana ratsy ny farany volana May ho iatra ny filohan'ny seni nandritra ny fizarana ny tamin-karama ho an'ireo misehatra tamin'ny fansana ny mpifidy izay no tanterahana androany ny fizarana an'izany ho an'ny distrika Natsimdrano sy ny boriboritany voalohany hatramin'ny boriboritany fahaenina. Nambinina Raveloar Samsy Anjara Kotondray. Isy ny lisitry ny mpifidy antsoina hoe liste de croisement izay naparitaka eny amin'ny fokotany amin'izao ahafana mijereo olona voasoratra tao anatin'ny lisitra amin'ny fanavaozana isa-taona saingy tsy tafiditra ao anatin'ny fanavaozana tanteraka izay ho ataon'ireo agent recenseur raha ny anambaran'ny filohan'ny seni androany. Itety tokantrano ampafantatra amin'ireo amponina izany asan'izy ireo izany ary mbola itoy ihany koa ny fampidirana anarana vaovao anatin'ny lisitry ny mpifidy ho ny filohan'ny seni androany. Io liste de croisement io zany dia ahitana ny olona zay voasoratra tao anatin'ny lisitra fanavaozana isa-taona izy na le ralina fa tsy tafiditra ao anatin'ny lisitra anaovana fanavaozana tanteraka. Iny lisitra iny zany nalefa eny anivon'ny fokotany amin'izao fotoana zao ka dia zay zany no asa lehibe miandry an'ireo mpikambana ao anivon'ny selereo ireo ny anao fanetranana an'ireny olona tafiditra tao anatin'le ralina teo aloha fa tsy tafiditra ao anatin'ny refonty. Koatran'le olona tafiditra anatin'le ralina moa zany dia mbola misy ihany koa olona vaovao tokony ho tafiditra ao anatin'ity refonty ity dia ireo koa zany dia tsy maintsy mbola anaovana fanetranana ihany koa. Na ny andro ny raiky amin'ny telopolo May aza mbola mandray ireo olona isoratra anarana anaty lisitry ny mpifidy mbola raisina ihany koa hiatrany ny filohan'ny seni. Mbola isy ihany koa ny fitsirihana fanamarinana izay atao aorin'io andro ny raiky amin'ny telopolo May io ho hiatrany ny filohan'ny seni. Tsy solana ka raha mbola tonga izy amin'ny 31 tsy mbola raisina tsy mametraka olana. Raha tonga le izy ny tanjona ane ny atafiditra an'le olona ao anatin'le lisitry ny mpifidy fa tsy mikatina io zany amin'ny 31 teneninao io fa raha mbola tonga le olona dia mbola raisina. Mbola isy ny audit ohatran'le natao teo iny. Ohatran'le natao iny anie zany dia izay olona voasoratra talohan'ny 9 mars iny no nanaovana famaranana vonjimaika tamin'ny 11 avril. Dia zao indray zany mbola misy ny soratra vaovao dia tsy maintsy isy koa zany mbola famaranana. Tsy hay moa zany na inona no itenenantsika an'le izy fa mbola famaranana hoe vonjimaika mety ho faharoa koa ngamba raha izay no itenenantsika an'le izy dia mandrapahatonga ny fahafolo ny volana Ziona. Mbola isy zany toromarika omeny seni rehefa tonga zay faraka amin'ny telopolo ny volana May zay sy rehefa tonga ny fahafolo ny volana Ziona zay. Ho an'ny teti-bola ho an'ny fifidianana ny laza ny filohan'ny seni fa efa nisy ny fifanantonana natao
handiniana azy io ary efa ampiandrasana izany eo amin'ny anivon'ny commissionna maleotena misahana ny fifidianana. Ny makasika ny budget hoenitsika eo fa dia efa misy ny fanatoanana eo amin'ny CENI sy ny eo anivon'ny mpanatanteraka, eo amin'ny CENI sy ny ataontsika hoe mpamasy vola na piray ombinantoka dia hoenitsika tsy hoely. Rehefa tena mivoaka zay dia niloahina reo fa mbola isy ihany koa ny mpanandresaka ohatran'izao ataontsika ho fampahafantarana antsika n'izay budget zay sy ny fombafomba hoentina mampiasa ny budget. Androany natanterana ny fizarana ny tampikarama ho an'ireo niasa tamin'ny fanitsina ny lisitry ny mpifidy. Fa ivoaka amin'ny zoma 20 Mei izao ny didim-pitsarana mikasika amin'ny fitorian'ny jirama Anilola Rasomaro izay antony akaran'ny fitsarana androany. Naharitra adiny iray latsaka ny fitsarana ny tirara faharoa mikasika Anilola Rasomaro ity ka mbola tsy misy datim-pitsarana kosa hatreto. Ny raharaha voalohany tena nisamborana azy ny 20 Marsa lasa teo dia ny fitoriana nataony Brigitte Razakazy. Tsy nazava ihany koa ny tena antony fitoriana nataony jirama an'ity flota le générale La Gazette de la Grande Île ity satria raha voalaza tany ambolohany fa nisy ny vola vidinjiro tsy nalohany orinasa ny Lola Rasomaharo dia nivadika indray fa nisy ny fangalaranjiro nataony orinasany tamin'ny taona 2024. Hatramin'ny fanazavana nentiny mpisolo vavan-jirama aza tsy nazava raha nandritra ny fitoam-pitsarana androany. Rehefa nandalo manoloana ny mpitsara i Lola Rasomaharo dia no amafisy ny mpisolo vava azy fa samy tsy misy mahatompona andraikitra azy ireo ny raharaha resaka jiro sy jirama ireo satria na tamin'ny 2024 izay voalaza fa nisy vidinjiro tsy voaloha na tamin'ny 2024 izay voalaza fa nisy fangalaranjiro dia tsy teto Madagasikara ny tena ny fatany ivelany ary mbola aksionaira tao amin'ny orinasa mape izay voakasiky ny raharaha. Efa nodimandry ihany koa ny akamaroan'ny mpitantana ny orinasa io raha ny fanazavany ny mpisolo vava. Milohan'ny famaranana ny fitsarana moa dia nilaza ny mpisolo vava ny orinasa jirama fa raha efa nodimandry avokoa ireo mpitantana sy aksionaira hafa ao anatin'ny orinasa io dia afaka sotonina ny fitoriana ny Lola Rasomaharo. Hevitra izay nolava ny mpitsara androany. Fa mangataka fanadihadiana tsy mitanila amin'ny raharaha isara izay vola ireo namany sy ny fianakaviany raha ny fanambarana izay nataon'izy ireo androany. Miantso ny Bianco sy ny fitsarana tsy hitanila amin'ny fanatanterahana ny asany ihany koa izy ireo araka ny fanambarana izay nataon'io. Nanao antso amin'ny filoham-pirenena ijery ny mpanao kolikoly sy ny fanaparam-pahefana amin'ity raharaha isara izay vola ity ihany koa izy ireo. Nanatanteraka avalandresaka ho an'ny mpanao gazety moa ireo mpiara-miasa amin'ny raha isara izay vola ireo ny tolakandro teo ny Cipriany ary. Manoloana ny zava-misy izay nahazo an'i Madame Raissa sy ny fianakaviany izay namana sy mpisehatra atao amin'ny tontolon'ny baolina lavalava dia manameloka ireo olona tonga teny tamin'olo sy ny olona naniraka azy ireo naneran'i Madame Raissa anao démenti tamin'ny famparitahana ny oronam-peo voalohany. Milohanay ny fihetsika tahaka ireny satria tsy fanaovana izany eny amin'ny fonja. Mametraka ihany izahay amin'ireo didim-pitsarana nivoaka taorian'ilay fanerena azy anao démenti. Mangataka fanadihadiana tsy mitanila mikasika ireo vola 2 miliara nolazaina fa lasa andreo mpitsara. Miantso Bianco koa izahay sy ny fitsarana mba tsy hitanila anapatanterahana ny asany. Raha ireny zava-nisy ireny dia fialofan'ny malemy ny fitsarana fa mandray baiko sy manao alako bikatsitiko tare. Miantso anao izahay andeha matofoloha mba hijery ireo mpanao kolikoly sy ny mpanao fanaparam-pahefana izay mitsanga eto amin'ny tany sy ny firenena. Raha misy mahazo an'i Madame Raissa mivady ary ny zanany dia tompona ampikafeno ireo olona nanilaka sy nanery ireo olona sy naneran'ny Madame anao démenti.
Ivadika lafim-baovao ny trangam-piarahamonina kosa indray isika olona telo no naratra ka iray vomafy vokatry ny vony sy ny daroka nataony miaramila izay ahitana mpianatra rata amin'izy ireo teny Avaradoa ny alarobia alina lasa teo ary nisy nanaparitaka tany anatiny tamazotra ny serasera ny famonoana nataony ireto miaramila ireto an'ireo sivily efa avy nanakorotana tamin'ny toeram-pisotroana sy ny toerana manodidina izy ireo ny alohany ny fanehatra tamin'ireo tovolahy ireo raha ny fitantarany iray tamin'ireo niaramboina nambarany fianakavian'ireo miaramila ireo nefa fa miaramila iray namany izay nisy nanendaka no nitarika ny fidiran'ireo miaramila namany Malariva nefa nidina andalambena ny ny tsy fakasitrahany anio fanaovana herisetra ny mponina teny Avaradoa ary nitaky ny ampiarana ny sazy entitra amin'izy ireo nomena ravaravony sy tokony aina Randriandatova. Nanomboka teto amin'ity toerana fivarotana ity ny herisetra nataon'ireo miaramila teny Avaradoa ny aliny alarobia lasa teo ho ny mpivarotra tao an-toerana. Tamin'ny sivy zareo zay efa nidy de zareo tsy nandondona fa tena tonga de nitrankeriny zareo satria efa mambo zareo avy any commande labera telo zareo anaovy labera telo de hoy za mantsy an'ilay ankizy hoe tonga de alay vola zareo fa zareo fa mambo rehefa nalony ny vola sotro teo zareo de nivakiny ny veranay de hoy za mantsy anazy hoe 2 arivo vidin'le vera za hozy izy tsy andopo na tsifotsifony tatoatranay le labera anankiroa nataony ohatran'le champagne reny akatinay ny trano de tato trano zay de maka vato be zareo de nitroano ny varavarambenay. Taoriny izay ny trankeriny tao amin'ny fivarotana charbon teo akaiky ny toeram-pivarotana Tokyo indray ireo miaramila ireo raha ny fanadihadiana natao tamin'ny mpivarotra io. Vola no notakiny izy ireo tao amin'ny mpivarotra io raha ny fitantarany ireto farany. Niditra foarcher zareo de to de mivainty trano ty de ny kalahy namohany ty de ny roa teto de nahazo plan sarety teto izy de niditra tao de nitaky versement zareo de niteny zay hoe tsy manana versement tsy manamboly zay de nambanany tamin'ny antso zay de zay to de nanavitraina mivoaka tany ambadika tany de aveo tamin'izay nidirany tao zay akoroa zay nitratrany tao de zany anjera tao ambaravarakely de tsy azony de aveo mbola niditra tapiny ray izy tsy ananaly ny latsaka avany de ozy izy hoe de zany tapify teo amin'ny zorony teo de ozy izy nataony zareo hoe tsisy tsony le tiato izy izy afandao hivoaka de le bandy akiray tena tratrany de mivonoany tao de nitsambikina tambony ray de nitatazany zareo akoroa tatondray de sady nitakany ny tsahany torabaty sesy rano lava foana teto de teto mbola nitorany antavangina labera sady mamy izy mamindrongona tonga de hita mitsy hoe tsy tompony tenany zareo izy efa ohatrany biby batany antera tsisy dikano ny ampitelo ireo miaramila ireo araky ny fanazavan'ilay mpivarotra toka anokasiny izy ireo tanana ireo olona nandalo ho hiatrany mpivarotra teo Avaradoa izay nahity io trano io. Miverina indray izy nitondra namana telo lasa enina zany ry zareo de zay olona mandalo rehetrarehetra teo aloha de nasiny zareo daholo nandalo le bandy ray solobe zay de nitaritaritin'ny zareo hoe ela ozy izy no namono anay teo nefa olona mandalo andeha hody tsisy idiran'le olona mihitsiny ka efa nisy bandy raika mivonoa zareo koa atsy amin'ny arabe rehefa torana moly anankiray de tsy hitany zay natao tamin'le ray zareo tsy mitondra basy fa isy vilany ambany de tenue ny ambony de misy antsy lava lela be tany aminazy de hazo de angady de fikopena bozaka eto be reny zay ny tany amin'zareo. Tao anatin'ireo niarany daroka sy vony ireo izay niparitaka tamin'ny horonan-tsary tamin'ny tambazotra serasera i Sylvain izay mponina eo Avaradoa ihany rano no lazainy. Tamin'ny folora ny aly io alarobia io teo amin'ny toeram-pivarotana iray teny an-toerana no nifanehatra tamin'ireo miaramila ireo izy rano no mariny. Izaho mividy zigara kely teto amin'ny épicerie teto de miala avy any andiana bandy bidabe mitady olona ry zareo eo amin'ny enindaty eo ry zareo ny telo tonga de nanondro ana hoe nanondro an'le namako hoe io izy io izy mihitsy io de tonga de ozy izy le namako hoe za tsy izy de aveo de niraisiny ray koa za hito koa izy matsana niraisiny de natsiponetro kakany ery amin'ny arabe am'izay de sady nanendaka anahy izy nanala ny sakim-pananina koa de nanala ny fekiboko de ny fekiboko iny ihany namelesany ana de sady nitsahany no hitsakitsahany fekiboko any sakim-pananina koa misy vola de 1,5 million c'est que miaramila avaizy sa miaramila avaizy aiza le fivezany le militaire fa kosa mba mila fivezana le fiainana reto malalaka misy ariva nidina an-dalambe nanao fitokonan'ireo mponina teny Avaradoa naneo ny atezerany tamin'io fikasiany tanana io nambaran'izy ireo fa samy ankizy eny amin'ny tanana avokoa ireo niarany vony ireo. Androany zoma kosa nefa
Nilaza ny fianakaviana iray amin'ireo miaramila ireo fa resaka fanendahana teny amin'ny manodidina Navaradoa izay nahazo ny iray tamin'ireo miaramila ireo no nitarika ny famonoana raha ny nambarany. Niantso anahy zareo ilay zandriko zany tena nazava tamiko zareo fa nisy naman'zareo zany nandeha nirevy dia nisy nanendaka dia rehefa nendahandreo olo ireo zany ho naman'zareo dia mivonoany dia natahotra le namany dia lasa nandeha niantso tany ankan hoe andao fa misy mamono namantsika dia lasa nandeha dia izay no nafino anazy anakenina ny tena fandehany zavatra io dia tsy dia tena hoe le ankizy reto ny tena hoe nitady ady tamin'le civil fa reo civil mpanendaka eo amin'ny toerana io nanendaka ny namany dia fiarovan-tena nataon'ireo ankizy reo efa mamy naman'zareo anankiray io le nivonoan'ireo mpanendaka ireo sady nendahany dia nahitan'izay reto namany dia nandeha niaro an'le namany dia ilay mpanendaka anankiray hita tamin'ny video tena nivelesany zareo iny andeha hitsoaka nitratra an'le namany hoe iny koa izy izay natonga zareo nidariko an'iny ny zava-misy tany aloha tsy nahazo an'le kamera satria tany amin'ny maizimaizina fa ny zavatra fa taty amin'ny faharoa zany hoe teo izay metapy izay vao nisy naka kamera taty amin'ny mazava. Ambarany fianakaviana ireo miaramila ireo fa tsy mitombona ny fampiangana ny fianakaviana izy ireo. Tsy mitombona le fiampangana satria victime izy niaro teny izy. Izy ny zava-misy zany dia zao raha ohatra ve zany zao ohatra ataontsika hoe tsy miaramila fa gendarme na polisy ka sendra ka ohatran'izany hoe nisy nanendaka na ohatr'izany dia niaro tena dia nisy naka kamera dia le mpanendaka indray ve zany lasa victime fa tsy le olona niaro ny tenany. Efa manomboka moa ny fanadihadiana momba ity raharaha ity. Mbola amin'izay vaovao izay hatrany no roasina tsy ho isan'ny miaramila intsony ireo miaramila enina ny kastanana sivily teny Avaradoa araka ny fanapa-kevitra no raisin'ny tafika malagasy omaly arivo. Fikasia tanana sy fanimbana fananan'olona no hiampangana azy ireo ny kolonel Taina Ravilomanana lehibe ny sampana fikarohana momba ny lokabevava eo amin'nivony zandarmaria am-pirenena efa tazonina atao fanadihadiana ao fiadanana moa ireto miaramila ireto amin'izao ary amin'ny talata ho avy izao no hiakatra fampanohavana ho ny zandarmaria pirenena izay misahana ny fanadihadiana azy ireo. Nomena ravoarivony sy tokony anarandrianjado voatrany. Omaly alakamisy no voasambotra ireo miaramila ireo hoy ny kolonel Ravilomanana Valina Taina. Tazomina ao amin'ny sampana fikarohana Elokabevava ireo miaramila endany kastanana sivily teny Avaradoa ireo raha nambarany ity lehibe ny sampana fikarohana Elokabevava ity. Ny fanadihadiana zany mahakasika an'ilay resaka miaramila zavatra niseho teny Avaradoa dia ny zava-misy any amin'izao fotoana izao dia voatazona atao andromaso atao amin'ny sampana fikarohana Elokabevava ireo miaramila enda ary misy olona enina koa mitory anazy ireo anatin'ny vesatra hiampangana azy dia ao ny fikasiany tanana, ao ny fanimbanana fananan'olona, ao ny menasy izay napetraka ireo olona anakenina ireo. Ireo miaramila ireo zany dia miaramila perinasy daholy ireo anakenina voatazona ireo mbola anatin'ny fanadihadiana mihitsy zany izahay. Anjara ny fitsarana no misahana ny famaritana ny saziny ireto miaramila ireto ho hiatrany lehibe ny sampana fikarohana bevava. Ny resaka sazy aloha zany dia misy ny mizara roa. Misy ny atao hoe sanction disciplinaire dia misy sanction pénale. Sanction disciplinaire dia miankina amin'ny corne zany miaramila izy zany dia ao anivon'ny corne no mandray ny sanction disciplinaire. Fa ny sanction pénale dia fehezin'ny code pénal zany hoe ao ny délit, ao ny crime, ao ny contravention. Anjaran'ny mpisara indray no miqualifieny iny inona zany ilay zava-misy. Mbola mitohy ny fanadihadiana hoy ny zandarmaria pirenena izay mandray ny raharaha ary ny antsona izy ireo vavolombelona hafa sy ny antsona fitoniana ihany koa. Mbola misy fanampina information be dehibe zany ilainay ary manentana izahay raha ohatra ka misy olona fonany ijoro vavolombelona dia mitonga ty amin'ny sampana fikarohana Elokabevava mba ho raisiny vavolombelona koa zany amin'io afera io. Ny zavatra tiana tenena fotsiny dia miantso fitoniana izahay fa eto ampelantanana manam-pahefana ny raharaha mahakasika an'izy ireo. Ny talata ho avy izao no hiakatra eny amin'ny fampanohavana ity raharaha ity raha ny vaovao azo avy amin'ny zandarmaria pirenena hatrany.
Lafim-baovao ny fanatanjahantena kosa indray efa manana traikefa amin'ny fikarakarana ny lalao nosy Madagasikara satria tsy voasamba no nandray lalao iraisam-pirenena lehibe tahaka izao fa efa maro no niraisina ho ny ministry ny fanatanjahantena sy ny tanora Ajare Sampa androany efa intelo amin'ity andiany manaraka ity no nandraisany Madagasikara an'izany ary afaka amin'ity andiany faha 1 ity ka tsy tsangamenatra amin'ny fikarakarana i Madagasikara fa ho totosa araka ny tokony izy izany raha ny nambarany filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina. Androany ihany koa no natolotra tamin'ny fomba ofisialy ny sary famantarana sy ny rafaneva amin'ny lalao nosy ary anomboka androany dia hitsangana ny sainam-pirenena amin'ireo firenena mandray anjara amin'ny lalao nosy ity. Mikael Andry Anjaka sy Anjarako Tondray. Victoire dans l'unité et diversité. Io teny filamatra mandritry ny fandraisan'ny Madagasikara ny lalao nosy amin'ity andiany fa 12 ity. Traikefa no efa satria andiany 3 no efa noraisiny Madagasikara dia ny taona 770 fito sy roa arivo ary amin'ity taona 13 sy roa arivo ity hoy ny ministry ny fanatanjahantena. Izany rehetra izany no ahafahantsika milaza itona fa efa manana traikefa manokana amin'ny fandraisana lalao iraisam-pirenena goavana ny nositsika ka tsy andaraka ilombiando amin'ny fandraisana ity lalao nosy ity. Azo antoka fa ho tsara lavitra noho ny teo aloha ny fandraisantsika ity lalao nosy andiny fa 12 ity ary efa hita misongadina manomboka amin'ity lanonana androany ity ny mampiavaka azy. I Madagasikara dia ifampizara ity fotoana manandanja amin'ny kizy ho mariky ny fiombonan'ny fianakaviam-be ny ranomasimbe indianina. Ho atao manaraka ny fenitra na raitra ny fandraisana rehetra atao amin'ireo atleta tonga sy handray anjara amin'ny fifanitsana ny lalao nosy hoy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Tanjona hoy ny filoha ny fampifandraisana ny firenena mifanila amin'ny Madagasikara ary tsy maintsy ho tanteraka sy avaka ary tsy fahita ny fikarakarana rehetra amin'izany. C'est un moment pour notre nation de prouver à nouveau le témoignage de notre hospitalité, mais également les valeurs qui nous unissent. Notre Fiavana. Tiafaka Dikyo Fiavana. Nous Fiavana, c'est le partage, le respect et l'unité. C'est aussi une occasion formidable pour la jeunesse et plus particulièrement les jeunes Malagasy de démontrer sa soif de gagner, son endurance dans la volonté de se surpasser. Firaisan-kina fandresena ao anatin'ny fahasamihafana no tanjona hoy ny filoha Andry Rajoelina ary nambarany ihany koa fa tsy ampitsangamenatra ny Madagasikara ny fikarakarana. Madagascar est déterminé à tout mettre en œuvre pour assurer le succès de cette grande rencontre régionale. Nos sportifs seront nos ambassadeurs dans cette fierté nationale. Afaka 70 andro no anatanterahana ny lalao nosy. Nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany moa ny sary famantarana sy ny rafaneva ao amin'izany lalao nosy andiany fa 12 izany teny amin'ny CCI Ivato. Não assina fair play, fala lo nistica ma pray. Fahatafiakatra eo amin'ny dingana famaranana ho an'ny Ligue des Champions i Manchester City rehefa nandavy ny Real Madrid tamin'ny salanisa 4-0 tamin'ny lalao miverina izay notanterahana ny alarobia lasa teo tao amin'ny kianjan'ny Etihad Stadium tao Angletera. I Bernardo Silva ilay irakiraka afovoany no namono ny bola voalohany ho an'ny zareo Manchester City tany amin'ny ampapitona fa 13 minitra. Mbola izy ihany koa no nanakobana ny arato ny Real Madrid tamin'ny minitra fa 7 taorin'izay. Emmanuel Akanji indray kosa no namono ny bola fahatelo tao amin'ny ampapitona faharoa tany amin'ny minitra fa 7 ary Julian Alvarez ilay lohalarany Manchester City no nampiditra ny bola fa-4 farany ka nibatana izy ireo ny fandresena. I Inter Milan sy Manchester City araka izany no hiatrika ny lalao famaranana amin'ny Ligue des Champions ka amin'ny 10 jona ho avy izao any Istanbul, Turquie
no anaovana ny lalao famarana